Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. ampifanavana no iarabanantsika tratra ity sabotsy fa 4 ny volana may ity. Ny mofinaina izay valahatra hoantsika dia ny boky ny asan'ny apôstôly toko 4 asan'ny apôstôly toko 4 andiny 7 ka hatramin'ny 1 asan'ny apôstôly toko 4 andiny 7 ka hatramin'ny 1 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nalefa izy ireo lahy dia tonga teo amin'ny namany ka nanambara izay rehetra nolazain'ny loha ampisorona sy ny olona taminy. Fa rehefa nandray izany izy ireo dia niara-nanaratra ny feony ho amin'Andriamanitra ka nanao hoe Tompo, ianao nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Ary ny fanahy masina no nampitenenanao an'i Davida razanay sady mpanomponao hoe nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina anohany foana ny firenena, ireo mpanjaka ny tany nitsangana ary ny mpanapaka niangona nohitra ny Jehovah sy ny Mesiany. Fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàna ity Herôda sy Ponty Pilato mba amin'ny jentilisa sy ny olon'Israely hanohatra ny mpanomponao. Masina dia Jesosy izay nohosoranao, mba hanao izay notendren'ny tananao aman-tsainao raha teo ataoko. Ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra, mba ny anjiranao ny tananao ahasitrana sy ny anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny 20 tapany faharoa avako no entina mampahery anao. Omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra. Omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra. Afako misy fotoana ny fiarahamonina izay iasan'ny fiangonana na iasan'ny mpino tsy voatery anaiky ny filazantsara izay torohin'ny mpino, torohin'ny fiangonana. Jesosy naniraka antsika hoe ety amin'izao tontolo izao hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, amin'ny zava-manan'aina rehetra raha hoy Marka, hatrany amin'ny farantany, hoy ny filazan'ny asan'ny apôstôly azy, dia hitoriana ny filazantsara. Saingy ilay izao tontolo izao hitorintsika ny filazantsara na hitorian'ny mpanompon'Andriamanitra na ny mpino filazantsara, dia izao tontolo izao indraindray na mandrakariva mihitsy ara masika. Ary tsy hoe tsy mandray ilay filazantsara fotsiny ihany izy, fa makahala ny filazantsara. Jesosy efa nanazava an'io manao hoe fa maninona moa no tsy tiany izao tontolo izao ny filazantsara? Nahoana moa no tsy tiany izao tontolo izao ny filazantsara? Dia hoy Jesosy manao hoe satria ratsy ny asany. Ny filazantsara mantsy ihany dia tsy hoe fiainana ihany, fa ny filazantsara dia tahaka ny fitaratra. Ka rehefa mijery fitaratra ianao dia hitanao ny tenanao. Ny filazantsara koa dia tahaka izany, melony ahatsiarovanao ny famelan-keloka dia izao tahaka ny fitaratra ny filazantsara rehefa toriana. Hitanao zany ny tenanao. Amin'ny alalan'ny filazantsara io no ahitan'ny olona ny tenany marina tokoa. Ary rehefa hitany ny tenany dia izao tsy ny tenany no ankahalainy, fa ilay fitaratra ny tsy tiany. Rehefa hita ny tenany fa ratsy sy tsy hitanteraka dia izao tsy ilay tenany ny tsy tiany, fa ilay fitaratra maneho ny tarehiny ny tsy tiany. Izay ny toetran'ny olona manoloana ny filazantsara. Rehefa ohatra ka notoriana ny filazantsara, rehefa notoriana ny tenin'Andriamanitra, dia izao hiariary ny mahampanota ny olona. Ary rehefa miariary ny mahampanota ny olona, mahatonga azy mpanamary-tena, mahatonga azy mihevitra ny tenany ho tsara, mihevitra ny tenany ho mendrika, mihevitra ny tenany ho tsy manatsiny mihitsy ary indraindray, tsy mahazaka ny filazantsara dia izao halan'ny filazantsara. Tsy ny tenany no halany,
fa ny filazana tsy ny tenany na ny fahotana no alany ny fahotana zay mety ho asehon'ilay fitaratra tsy iny no alany fa lay fitaratra maneo ny mahampanota azy no alany ary vaky vakiny mihitsy ary lay fitaratra de tak'izay ny filazantsara halan'ny olona ny filazantsara satria maneho ny tsy fahatanterahany maneho ny mahampanota azy ary dia ao anatiny zany fakahalan'ny olona ny filazantsara ary ao anatin'izany ny mpitoro filazantsara zay seho ny tiasany Hebrea toko faefatra ty de misy vavaka eto tonoony ireo mpianatry Jesoa tonoony ny apôstôly manao hoe omeo anay mpanomponao ny toro ny teninao amin'ny fahasahina avako tsy mora ny mitoro ny tenin'Andriamanitra amin'izao andro zao tsy mora ny mitoro ny filazantsara tsy mora ny asan'ny fiangonana amin'izao andro zao ny antony de izao antony anankitelo voalohany de izao satria ny olona dia mihevitra ny tenany ho tsara ka tsy mety mandray ny filazantsara zay anankiray voalohany araka ny resahantsika teo ny faharatsian'ny olona tsy te hiainy ny filazantsara izy Paoly efa nanazavany io manao hoe aneparany an'ny olona arakaraky ny anakikezana ny farany vao maika hamafo ny olona ary efa mafo izy de hoenjehiny ny mpitoro ny filazantsara hoenjehiny fiangonana hoenjehiny mpino ary io tsy voatery ihany amin'ny tany silamo ihany any amin'ny tany tsy kristianina ihany fa izao tena na de ao anatin'ny fiarahamonina mitonona ho kristianina ara de mety tsy azaka ny filazantsara tory fa ny faharoa dia tsy azaka ny olona ny filazantsara de izao koa ny toe-javatra irana ankehitriny ka mahatonga ny fahasarotany fitorian'ny filazantsara sarotra ny fitorian'ny filazantsara satria be de be ny fampianaran-diso be de be miamitosaka ny fampianaran-diso ka izao betsaka ny karazam-pampianarana zay fidin'ny olona tiana ho renesina tiany olona de izao fampianarana manafosafo ny sofiny fampianarana manampitamby azy fampianarana mandambolambo ny fahotanina mandambolambo ny tsy fahatanterahana zany ny tiany olona enora tsy te andreny ny filazantsara milaza aminy fa mila mibebaka izy mila miova izy tsy zakan'ny olona zany marary azy zany de mitady fampianarana izy zay mahafinaritra ny sofiny andradray raha mety ho tsy vitan'izany fa mety ho laviny mihitsy ny mpitona fangakomonareo tsara no miseho mitoro filazantsara aminay eo fangamonareo tsy sikianina fangamonareo mendrika rehefa mpanota aloha de zao aodiny any am'ilay mpitoro ny filazantsara indray ny tsy fahatanterahana mpitoro ny filazantsara angamo anjely fiangonana angamo anjely fa ny raha iny tompo itoro ny filazantsara izy de mila mandray an'izay ny olona fa tsy mandray an'izay ny olona fa izao mitady fampianarana mahafinaritra zay tiano renesy izy manafosafo azy iny ny tadiaviny Paoly koa efa nazavany io manao hoe hamorona fampianarana mahafinaritra ny sain'ny olona ho aolan'ny olona io filazantsara sy io tenin'Andriamanitra io ho amboarin'ny olona ifanaraka amin'ny eritreretany sy ny sainy io filazantsara io ary tsy hitatsika ve zany amin'izao andro antsika izao aolan'ny olona ny soratra masina ho Paoly hamboarin'ny olona ny soratra masina mba ho am'izay mahafinaritra azy ary ndrandray ary tahaka ny nataony lay devoly fa nakafanahan' Jesoa ny tenin'Andriamanitra ihany netiny nakana fanahan' Jesoa de zany ihany amin'izao andro ankehitriny zao ny tenin'Andriamanitra indray no anamarina ny olona ny fahadalana ny tenin'Andriamanitra indray ny tadiavin'ny olona anamarina ny fialany amin'Andriamanitra avako malala tsy zakan'ny olona ny filazantsara hany ka sarotra ny fitoriana ny filazantsara sarotra satria mafinifon'ny olona sarotra satria tsy zakan'ny olona fa tia hitady zavatra mahafinaritra ny sofon'ny olona fa ny fahatelo zay mampahasarotra koa ny fitoriana ny filazantsara de zao eo anivony sampino koa eo anivony sampino ndraindray tsy ny fampianaran-diso izay manjary mahatonga ny olona hitady filazantsara mahafinaritra azy ihany no mampahasarotra azy na koa ny jentilisana ireo tsy mpivavaka zay manenjika ny filazantsara fa izao ndraindray koa ao anatiny mampahasarotra ny fitoriana filazantsara koa ndraindray olana ao anatiny sampino tsy mifankaty izy tsy mifamely izy hany ka manjary hitan'izao tontolo zao zany satria mahatonga an' Jesoa ny teny manao hoe ny ahafantarana fa mpianatry Jesoa sika de mifankatia ny ahafantarana fa eny amintsika ny filazantsara mpitoro filazantsara tsika de ny fifankatiavana fa indraindray tsy hita eny ampino zany indraindray mpino mifanenjika mifanaratsy mifosa sanatry ny vava zany no hitan'izao tontolo zao mampahasarotra ny fitoriana ny filazantsara zany
ny tsy fananany mpino fifandeferana, ny tsy fananany mpino fifamelana, ny tsy fananany mpino etaeta iaraha-miasa. Zany dia mampasarotra ny fitoriana ny filazantsara, mampasarotra ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Azany ny tsy fifankatiavan'ny mpino, ny fifanenjehan'ny mpino, ny fifanilam-pino de zao vao mainka manamora ny asan'ilay ratsy ka mahatonga an'izao tontolo zao aneso azy ny filazantsara. Avako malala vavaka zany meto vavaka eto ny mofinaina manao hoe omeo anay mpanomponao ny fahasahina hitory ny teninao. Avako mpanompon'Andriamanitra sahy hijoro hitory ny tenin'Andriamanitra na inona fahasarotana. Mpanompon'Andriamanitra sahy hitory ny filazantsara na ny tenin'Andriamanitra. Aizany mangataka an'izany fahasahina zany ao am' Jesosy amin'ny alalan'ny fanamasina. Io zany tsy vitany hoe maherezy, tsy vitany hoe vitanao io, tsy zay loatra. Vitanao io, maherezy io, vitatsika io, rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika. No zany de zao mila vavaka ry havako. Mila vavaka ho an'ireo vavaky ny fiangonana tokony zany a. Vavaky ny fiangonana tsy voatery ho vavaka materielina foana hoe ampio zay Andriamanitra mba ho vita ny tilikambo, ampio zay mba ho voazo ny tabilio, ampio zay mba hazoroka vaovao, ampio zay mba ho vita ny fantarana, ampio zay mba ho vita ny sekoly, ampio zay mba ho vita ny lalana, ampio zay mba ho vita ny trano vadim-piangonana. Zany rehetra vavaky ny mpino tsy maninona satria Andriamanitra manome an'izany. Fa izao manahoana mba mivavaka ve isika hoe omeo anay ny fahasahina, omeo ny kristianina tsirairay ny fahasahina hitory ny tenin'Andriamanitra madio am'izao vanim-potoana sarotra, mampasarotra ny fitoriana ny filazantsara zao. Zay ahatsapatsika hoe mafy. Rehefa miteny hoe mpitoro ny filazantsara de zay mieritreritra hoe ny mpitandrina ihany, na ny mopera ihany, na ny evanjelista ihany, na ny katekista ihany, na ny presbitera ihany. Fa izao ny mpino tsirairay avy, ny isam-batan'olona no tompona andraikitra amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Fa betsaka ny tsa, betsaka ny sao de halan'ny olona, sao de eson'ny olona, sao de tsy tian'ny olona, sao de imezan'ny olona. Afaka malala vavaky ny mpino de zao hoe rehefa mifo maraina ianao na rehefa mandeha amin'ny andavanandro anao de aza donona ny mivavaka hoe tompo mba ome fahasahina ahy, hitory ny teninao ao anatin'ny zavatsarotra. Misy rehefa mandre tatitra tsaroko tavampotona antsona hoe isan'enim-bolan'ny merina. Tavampotona isan'enim-bolan'ny merina de nisany ireo evanjelista tany anindra tany ny filaza azy tam'izany fotoana zany. Ireo evanjelista tany anindra tany dia isaky mivorona ny fivoriam-beny ny isan'enim-bolan'ny merina. Ny antsoina hoe isan'enim-bolan'ny merina dia fikambanan'ireo fiangonana de ty merina any amin'ny taona 800 sy 700 tsika io miresaka io, fiangonana eo amin'ny 500 eo ny fiangonana teto akibony merina. Fa amin'ny taona 800 sy 700 mbola tsy niparika tany amorontsiraka ny isan'enim-bolan'ny merina. Fa aty manomboka aty amin'ny taona 370 sy 700 vao nahatsiaro ny teto akibony merina hoe pitrosangesika, isika ny pitrose, isika ny voalohana andray ny filazantsara nentin'ny misionera. No zany dia andao hitory ny filazantsara satria tsy araky ny misionera rery, tsy vita ny misionera rery raha iandry ny misionera ny LMS, raha iandry ny misionera ny Frentzy. De zao satria ny misionera frantsay tsy mbola tonga raha satria amin'ny 770 de tsy iandry an'ireo ve tsika, roviny Madagasikara no vita, fa andao tsika izay nandray mba hizara, andao tsika mba hizara. Dia mazava ho azy amiko amin'ny taona 370 de nitsangana nijoro ny fanapariahana tsona hoe isan'enim-bolan'ny merina. Evanjelista, mpampianatra, ny parika tamin'ny faritra Andapa, Voemara, faritra varatra ray amanontolo iny nidina taty Atsinanana raha ty Vohipeno nahazo any Vangaindrano iny aza zay ankehitriny moa efa sary faritany Loterana fa lokely ny Vangaindrano mipakatra taty amin'ny faritra Ambatondrazaka ray amanontolo iny faritra tsy anakiny zaratany ny isan'enim-bolan'ny merina avokoa reny rehetrareny. Ary ny tsy tokony adoroana de zao ny isan'enim-bolan'ny merina na ny fiangonana teto akibony merina tam'izany fotoana zany no namakilay hatrany atao masina azy. Tsy ny misionera akory, ny misionera ny janona teo Antananarivo sy ny manodidina.
fa rehefa vaky kosa ny lay zany hoe rehefa tafaorina ny fiangonana de zay vao migadona ny misionera manangana station sy ny tahaka zany fa nisany ny mbola nymerina mandrakariva ny mpamakilay zany hoe reo evanjelista tamin'ny fotoan'andro no mpamakilay tsy mora tam'izany fotoan'zany ny asan'izy ireo sarotra tam'izany fotoan'zany indrindra na dia ny fifanavaka avahany samy malagasy fotsiny ihany ary tamin'ny fotoan'andro de tsy mora ny fifanavaka avahany samy malagasy hoe fa maninona moa zay no hitorinanareo fa maninona nga zay de inona tam'izany fotoan'zany ary mandraka kehitrena moa mbola misy zany tarazo zay tokony hialana izany ary dia hotsika manao hoe tsy mora ny fitoriana ny filazantsara hatramin'ny andro nisany ny mbola nymerina de rehefa miakatra reny evanjelistra reny de manao tatitra ao anatin'ny fivoriam-be nisany ny mbola merina manao tatitra misy miteny manao hoe tany amin'ny toerana izay iasanay tompoko de betsaka mpanahody any amin'ny toerana iasanay de betsaka betrombo any amin'ny toerana izay iasanay de zao betsaka mpamosavy de hoy ny misionera indray makana malo manao hoe izay indrindra no antony any raha nanao any raha tsisy mpamosavy any de tsy nirahan'i Jesoa tany ianao fa ny antony nanandrahan'i Jesoa no any de zao ny anova ny mpamosavy ho tonga kristianina avako malala zay no antony nanirahan'ny tompo anao amin'ny orinasa iasanao io maraina aka leo ampiasanay tsy mivavaka mihitsy ho ianao leo ampiasanay beteny ratsy teo ampiasanay zay ny antony ny anirahan'i Jesoa anao anio zay no antony anirahan'i Jesoa zay ny antom-pisinao aza mieritreritra hoe ao amin'ny toeram-piasanao de andray karama ihany ny karama ho raisina ihany fa ny asa nasain'i Jesoa natao ve ho vita hoe mba nitoro ny filazantsara tamin'ireo mpiara-miasa fe na de amin'ny fomba tsotra aza avako malala zava-dehibe ary ny antom-pisinao mangata fahasahina amin'Andriamanitra zava-dehibe ny hoe mpanompon'Andriamanitra mahana fahasahina hangataka amin'Andriamanitra fa faharoa zay ao anatin'ny hoe vavaka ataotsika mangataka fahasahina isika fa ao anatin'ilay vavaka raha teo koa dia mazava ny tenin'ny mivavaka ataon'dra omeo anay mba hitory ny tenina ho amin'ny fahasahina rehetra ary hainjiro ny tananao ho amin'ny mba hampisy fahagagana asisy fanasitranana amin'ny anaran'i Jesoa mpanomponao zany hoe eto an dia mangataka fitarihan-dalany fanamasina mangataka ataotsika hoe fitsofoan'Andriamanitra tsehatra amin'ny alan'ny fanamasina mihitsy ny fiangonana na ny mpino zany hoe ny mijoro mitoro ny tenin'Andriamanitra vavaka ataotsika zany fa ny fahavokaran'ny asa koa de mbola angatahantsika amin'Andriamanitra mba havokatra ny asa lay teny toriana anjary ho tonga nofo lay teny toriana lay filazantsara ho toriana de anjary tonga fiainana tonga nofo ka andeha amin'ny fahamarinana ny olona andeha amin'ny fitiavana ny olona andeha hanaja ny tontolo iainana sy ny fiainan'ny ny fiainam-bahoaka ny olona andeha anjary ho lasa fitondratena anjary ho lasa fiainana ilay filazantsara zay ny dikany hoe ombay amin'ny fitahiana ho hainjiro ny tananao afaka malala taonjato faraika amin'ny roapolo tsika izao miemitra ny fiangonana any amin'ny firenena maro ary izany fiemorana izany de zao ateraky ny firoborobon'ny fakalana ny filazantsara araroty ry avako malala am'izao andro eny antsika izao de hoy Jesoa manao hoe teny mbola eo aminao ny mazava mandehana raha mbola manana ny mazava teny mbola afaka mitoro ny filazantsara kalalana isika araroty nde hiezaka andeha angataka amin'Andriamanitra mba omeny herim-po ny mpino tsirairay avy hitory ny tenin'Andriamanitra hitory ny ampahasahina teny mbola malalaka ny afahantsika eto Madagasikara manao zany dia nde hitory ny filazantsara nde hitory ny fitiavan'Andriamanitra de mivavaka ho an'ny mpino tsirairay mba hanana fahasahina vavaka sika tompo misaotra anao zahay fa tairinao foazonao atsiaro fa tsy mora ny fitoriana ny teninao sy ny filazantsara mankahala izany zao tontolo zao tsy tia ny fiarahamonina zany satria manitsy marary saingy fanasitrana ny filazantsara dia mivavaka izay tompo ho anay tsirairay avy omeo anay ny fahasahina hitory ny teninao omeo anay ny fahasahina hitory ny filazantsaranao ary hainjiro ny tanam-pitiavanao aneo fahagagana homba ny teny toriana homba ny mpitory ny filazantsara omba ny fiangonana amasinitro zay tompo am'izay asa ampanaovinao ny fiangonanao vavaka izay Jesoa
amin'ity farany herinandro ty misaotra noho ny fitahina, misaotra noho ny fahasoavana ny menao anay am'izao herinandro mifarana izao. Tsy takatry ny sainay ny fahasoavanao ka dia mankasitraka tompo de tahio ny herinandro vaovao. Omeo anay ny fahasalamana sy heritanjaka, omeo anay ny fo maharitra amin'ny fanomponanao na ao anatin'ny mora na ao anatin'ny sarotra. Mitoera amin'ny fiadananao, amin'ny asan'ny tananay tsiray avy, amin'izay fikalezana iaina. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.